Prime Ministre Tsay Christian hosoloana mialohan'ny 20 Jona. Tompoko klasy tompoko vavy afaly tafaraka aminao ndray ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy fahavalon'ny volana Jona taona 2024 izao miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpananjanona sy ampitiavana ny tenako hanaraka izany sy hatramin'ny farany. Aleony zava-misy eto amin'ny firenena iainana isan'andro ny vahoaka ny manandona potika ny fiainan'ireo tantsaha raha ny tarainan'izy ireo nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny Front National ny antoko tim Marc Ravalomanana natao amin'ny tsena ny manandona androany ny sosialy no tena mankarary ireo ponina raha ny fitarainan'izy ireo tamin'ny Front Marc Ravalomanana any an-toerana Yasinandria Malala Mateo Prince Arimbola avatsara. Leo ny zavamisy, leo ny tsy fisinjiro, leo ny tsy fisindrano, leo ny fampanantenana pokaty ny mponina eto manandona. Raha ny fitarainan'izy ireo dia ity fitipihana miakatra tsy ahitany ny fitondrana vahaolana ity sy ny lalana ratsy ny tena maharary ny mponina eto manandona. Leo aloha satria beda be ny programme nataondreo nefa tsy vita. Ao ny jiro, ao ny canal, ao ny beda be zany fa tsy tanteraka aby. Fa ny anay roa zany tena hitahitanay resaka n'ity rano canal ty tapaka dia mifandray-pahalemana somary metsitsetsitra indray ny anina dia ny jezo-bazaha koa moa tainan'ireo miakatra ny jezo-bazaha miakatra nefa ty amboly dia lasa miaina vokatra tokony hiakatra. Tena makaleo le amin'ny tsy fandriam-pahalemana miala botry zany dia tena manjaka mihitsy aty aminay. Amizao tena mijalo mihitsy amin'ity fitondrana trehana kehitriny ity e. Ny hain'ny feon'ny mponina teto manandona ny Front Ravalomanana ka tao an-tsena ny nanatanterahany izany sady ny an-tsena. Vetivety dia vory ny vahoaka nandritra n'ity fianona mivantana ny vahoaka ity no nilazan'ny sekretera jeneraly ny antoko tim fa mila mandray andraikitra dieny izao ny vahoaka mba tsy honenina indray ao anatin'ny 5 taona manaraka. Zay zava-dehibe mihitsy ny fifidianana satria fifidianana tsy misy isam-bolana, tsy misy isa-taona fa isaky ny 5 taona ihany. Ka raha vao tsy mandray andraikitra tsika ao amin'ny fifidianana io dia afaka 5 taona indray tsika mijinja mivokatra zay zavatra nataontsika teo. Dia zay ny anentanana ny olom-pirenena rehetra zany asan'ny antoko politika mihitsy manentana ny olom-pirenena rehetra hoe entaniny tsika rehetra iomana amin'ny fifidianana fa lany mandaha amin'ity fotoana ity io filoham-pirenena amin'izao io 5 volana sisy io raha ela indrindra dia tsy maintsy mametram-pialana dia mifidy filoham-pirenena vaovao tsika. Ka raha tiantsika hoe filoham-pirenena avy amintsika nitondra amin'ny firenena dia tsy maintsy tsika zany mifidy tsika, tsy maintsy tsika mientana mijery anaratsika ao anatin'isy fifidianana satria ao ary rehefa tonga ny andro fifidianana dia mifidy. Dia arovana tsara ihany koa ny safidy satria ny ratsy tsy kely lalana mety misy mitady anodinodina ny safidinareo nareo hafa ny fidinareo nefa hafa ny ataony vokatra dia mila mivondrona isam-pokotany miaro an'izay safidy izay. Taorin'izay dia ny hain'ny marary ny vahoaka tao ilaka centre indray ihany koa ny Front Marc Ravalomanana. Nefa zao ngay dia tsy mahasa katerena ny firenena zao, lasaka katerena ny firenena. Manana sandrify sy blouse ngay. Blouse ngay zao tsy manana zany. Ray aman-dreny fa tena mafiady ngay tamin'ny alanao zay dia tena sahirana. Tena sahirana. Varany anao dada fa tena simba mihitsy ny fiainanay. Tena simba. Saika hita eto manandona sy ilaka centre avokoa ny olana rehetra misy eto Madagasikara. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, tsy misy ny jiro sy rano, mijaly ny tantsaha noho ny tsy fisiny ny foto-drafitrasa, mamily ny rano anondraka ny tany fambolen'izy ireo. Ny alana amin'izany rehetra izany dia ny fandraisanao andraikitra dieny izao mba tsy honenina indray ao anatin'ny 5 taona manaraka.
Lafim-baovao ny raharaham-pirenena kosa indray arava maina ny fifanatrehana teo amin'ny mpikamba ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka androany. Ny tsy fampian'ny boromaharitra hitarika ny fivoriana no nataon'ireo solombavambahoaka sasany alaolana tsy anaovana ny fivoriana mandeha koa nefa ny resaka fa miandry ny fanesorana ny prime ministre ireo solombavambahoaka. Nafana noho izany ny adevitra teo amin'ny samy solombavambahoaka tamin'ity androany ity Jermaine Menjanahary Andry Rakoto Malala. Vao vita ny fampanenona ny lakolosy fisokafan'ny fivoriana dia tabataba avy hatrany mangataka ny fandravana ny fivoriana no nataony ireo solombavambahoaka. Tao ireo nitaky ny andravana ny fivoriana, fa tao ihany koa ireo nitaky ny andravana ny mpikamba ny boromaharitra. Tsy ampitelo ny boromaharitra tokony hitarika ny fivoriana, ka izany no antony savorovoro. Misy telo ambin'ny folo nareo mpikambana boromaharitra, angamba kosa raha ohatra mianana olana afaka milaza amin'ny député rehetra nareo fa marobe ne te hiakatra amin'ny toerana afaka manakatelahy nareo lafa tsy tafavoaka aty aleo ahemitra dia raha vao bureau permanent atao fifidiana vao nanomboka ty antenimera-pirenena tamin'ity mandat anankiray dia efa misy zany olona amin'izany le tompoko firy-taona efa enim-bolana sisan'ny gouvernemanta atsika mbola misy heri-taona zao tsika vao menimenina eo amin'ny masony zao tontolo zao problema zany ataontsika tsika tsirairay avy manao simia dia miembotra tsy manao simia, manao azao dia miembotra tsy manao azao. Fototsika zany le toko mialatsiny aminareo toko aleo nareo namanomody dia zay anao kilo aleo zay anao kilo andravana zany zavatra zany hoe inona ny tokony ataotsika. Nilaza ny solombavambahoaka sasany fa ny solombavambahoaka aza misy fotoana tsy tonga mivory sy mandany lalàna. Noho izany tokony hotohizana ny fivoriana. Tsy voasambana isika no nivory ka mpikambanakoho ao boromaharitra no tarika izany fivoriana izany. Tsy nasakana antsika nanatanteraka ny asantsika tao anatin'ny 4 taona ny fisiany izany. Ka androany isika vao isao sary-piaro amin'ny asan'ny solombavambahoaka sy ny andro fanjakana. Izay dikana amin'ireo any avela ho dikany any. Antsika tsy miravana président samby eto tsika androany saotra. Satria hatramin'izay tsy vahinantsika zany tsy fampiany membre gouvernement zany. Nefa misy miresaka eto raha vao gouvernement ka tsy haiko hoe ino antony ka tsy haiko inona ny antony ka raha tsy taivory aleo tsy vorytsika maro le tsika davanandro le tsika ato misy tonga Nilaza ny filoha-hevitry ny antenimera-pirenena Brunel Razafijandreo fa izay nitarika ny fihaonana androany fa ho feno afaka fotoana fohy ny mpikamba ny boromaharitra ary afaka mampanao sakafo ny boromaharitra raha naona ireo député hoy ny fanazavany. dia tsy miteny mihitsy ny règlement intérieur hoe tsy maintsy teny eto ambony eto vao afaka mandeha ny asa eto amin'ny vilapirenena sy asa plénière. Taorian'ny fanamarina-pahatongavany ireo solombavambahoaka dia raikitra indray ny ady hevitra fa tokony irosona ny tsangatanana. Atao tsangatana handravana anazy fa rina tsangatana ndao tsika hivory ato eto fa tsika sy fanadana avao. Ahemoro ty zavatra tia fa mbola manana roa herinandro atsika amin'ny fotoam-pivoriana ka ny raha hevitra atsika hamaray io na afaka hamaray ataotsika ara-potoana fa ny angavianay tompoka dia ianareo mpitarika tongava mialoha aroso tsangatana dia raha mandresy ny hanohizany azy dia ataovy sandwichinao zay raha resy dia aleo aloha mihevitsitsika raha vaheka saotra président. Tsy raikitra ny fivoriana nandresy tamin'ny tsangatanana ny fangatana ny fanemorana fiaonany teo amin'ny rotonto. Mbola tsy fantatra mazava ny fotoana manaraka ivoriana. Raha ny loharanom-baovao voaray dia miandry ny fanesorana ny prime ministre mialohan'ny 20 Jona izao ireo solombavambahoaka. Misy ambadika politika sy baiko politika ny fanemorana fandroany ny fihaonana teo amin'ireo solombavambahoaka sy ny mpikamba ny gouvernemanta androany. Betsaka no tsy maty voalavo ankibo amin'ilay fitsipapitokisana izay efa nandalo. Tena nivon'ity androm-panjakana ity sy hoetra ny fanazavana. Jermaine Menjanahary Andry Rakoto Malala. Baiko politika ambadika ireny fihetsika ny tranga teo amin'ny fihaonan'ny député sy ny gouvernemanta androany ireny. Koa ny solombavambahoaka vao fito ao amin'ny distrikany Morafeny be voninay tsy Jean Eugène. Efa indro tokoa manko izay no nanemitra ny fotoana izay tokony anaovana ny fifampiresahana
tamin'ny solombavam-bahoaka sy ny mpikambany gouvernemanta ireo député sasany. Gaga aho zany tsy voandroany ny tsy nahampy ny gouvernement fa zavatra zava-misy io na zay aza tsy mivory koa mahagaga anay ny antony hoe tsy sian'le débat satria le débat ane débat fanotaninany hoe ahoana ny zava-bitary ahoana ny zavatra ohatran'izao maro ny fanotanina ataony mpifidy anay ka ino no ampitahanay zany ka manœuvre dilatoire iny fiverako azy mba tsy ametrahana fanotanina amin'ny gouvernement ka ao anatiny ao angamba mety misy efa manana tombotsoa amin'izany matoa iny zavatra iny izy fa aminay zany dia tokony hisy reny zavatra reny fa tsy fampiany bureau permanent mitarika eny no hoe ny antony fa mety misy zavatra hafa kotroiny zareo fa tsy hainay zanazao gaga. Ankoatra ny baiko politika dia mbola isan'ny olana goavana ho an'ireo maro an'isa ihany koa ny fitsipapitokisana izay nifoanana tamin'ny ora farany hoy ny kestora fahatelo eo anivon'ity androm-panjakana ity. Tsy ilay fionana ilay ataontsika hoe rencontre io na ilay hoe face à face izay voalazan'ny lalàna ary atao alefa mivantana ho hitan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny hainao manjery mpanjakana fa fiaonana anaovana adihevitra mifampitohy amin'ilay tatitra nataon'ny gouvernemanta tamin'ny tapabolana lasa iny eo zany dia efa somary nampametra-panontaniana satria raha tsarotsika tsara nge voalazan'ny lalam-panorenana dia hoe tamin'ny fotoana anaovana tatitra iny no tokony isy avetrany arahana adihevitra avetrany le izy fa tany zany dia efa tsinjotsika hoe tsy te hiatrika adihevitra le gouvernemanta tsy te hiatrika fanontaniana mihitsy avy aty amin'ny solombavam-bahoaka zay fomba fijery anankiray dia nataon'ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny gouvernemanta ataoko mpanohana ny gouvernemanta fa tsy mpanohana ny fitondrana satria rehefa jerentsika le izy dia lay maro anisa tsy nitovy hevitra tao anatiny tao fa nataon'ireo solombavam-bahoaka mpanohan'ny gouvernemanta io izay tonga teo tamin'io fotoana io izay nanafoanana n'lay fanaovana adihevitra efa nampisavorivory teto iny raha tsarotsika dia niezaka ny biraomaharitry ny anteny miera-pirenena mba ho fanajanana lalàna napiditra indray an'ilay fanaovana adihevitra taty aoriana zany hoe manomboka androany fa rehefa tonga teo dia mbola tonga indray ireo andihana solombavam-bahoaka izay manao mihitsy izay tsy isin'ilay adihevitra tsy isin'ilay fanontaniana tsy isin'ilay fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny anteny miera-pirenena dia rehefa diniantsika dia mbola toy n'ilay tamin'ny volana décembre io izay nany rencontre lay face à face raha tsy nisy tamin'izay fotoana izay taoriny le motion de censure zay io zavatra mitranga io raha jerena akaiky ny zavatra nitranga-androany tsara ny manamarika fa tonga ara-potoana tamin'ny folora maraina ny mpikambany gouvernemanta nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny solombavam-bahoaka saingy ny fahabangany bureau maharitra hitarika amin'ny fivoriana no nentin'ireo solombavam-bahoaka nandrava ity fiaonana androany ity. Vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany akajy fanodiko-donam-bola no ao ambadiky ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta tsy handefa ny teti-bolam-panjakana tsy ho asipanitsina intsony eny anivon'ny anteny miera-pirenena ho ny député Mamy Rabenirina androany nambara fa fandikan-dalàna no ataon'ny mpanantanteraka amin'izao fanapahan-kevitra izao Azero Manimenjanary sy Andry Rakoto Malalatrany. Fandikana lalam-panorenana no kasain'ny gouvernemanta atao amin'ny tsy hanaovana ny LFR na ny teti-bolam-panjakana ho asipanitsina amin'izao fivoriana ara-potoana izao hoy ny kestora fahatelo eny anivon'ny anteny miera-pirenena. Misy lalàna mamaritra azy ny famindram-bola efa voafaritra mazava ny ampiasana azy izay no tapaina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra. Ao amin'io lalàna io ihany no milaza fa hoe amin'ny alalana didim-panjakana zany no anaovana ny fifamindram-bola amin'ny compte isan-karazany amin'ny ministera isan-karazany amin'ny andrim-panjakana isan-karazany zany hoe iaina amina didim-panjakana fotsiny zany tsika amin'izay dia miverina amin'le fandresahana hatramin'izay hoe mandeha mijadona zany tsika satria
didim-panjakana izy am manao azy gouvernement ange manao azy filan-kevitra ministra makatoa azy iverina makany amin'ny ilay resaka hoe mampiseho vao maika manamafy lay fitondrana jadona nyity fitondrana ty io raha tokony hampandalovina ty amin'ny anteny miery zany zavatra zany a akana ny hevitra ny solo tena mbahoaka ankatoavina na tsy satria tsy hifanaraka amin'ilay lalàna lasitra zay natao tamin'ny taona lasa endrika anankiray zay misy le voalaza hoe décret en cas d'urgence fa tamin'ny covid aza volana marsa no nanomboka ny confinement a volana mars zany a efa vita ny LFI a LFI 2020 vita tamin'ny farany taona 2019 fa tsy nisy ny fampiarana n'izany décret d'urgence zany nefa zany ny tena hoe urgence ny aina ny eran'izao tontolo zao averiky fandresahana teto foana zany zavatra zany amina zahatra sala am'izao izay tsy hitako hoe inona nanaovana décret d'urgence zahatra fantatra melo daholy na fifidianana zay tokony ho tanterahana amin'ity taona ity kanefa efa fantatra fa resahana foana hoe tsy ampy ny vola ahafahana manatanteraka ilay fifidianana zany ve no atao hoe urgence ohatra zay fantatsika nge fefa nisy ange zany e miteniny seny hoe tsy ampy ny volanay de mamoaka didim-panjakana ny fitondram-panjakana mamindra vola makany amin'ny seny moramora ny ambadika any tsy fanta-bahoaka zany misy ange zany ary efa mihoatra ny fetra tokony atao tsy hiemotra amin'ny fanapahan-keviny ny mpikambany gouvernemanta fa mety amin'izy ireo izao fomba fitantanana ny firenena izao hoy kosa ny prime ministre Androany matsapa ny gouvernemanta fa azo ampiasaina ny tetibolam-panjakana tamin'ny taona telo amby roapolo sy arivo rehefa jerena ihany koa ny fomba fitantanana ny tetibolam-panjakana dia natsapana fa azo arindra ao anatiny ny tetibolam-panjakana amin'ny telo amby roapolo sy arivo izay mety filana hafa amin'ity taona telo amby roapolo sy arivo ty mampiahiainy maro indrindra fa ny mpanao politika ity fanapahan-kevitra niraisy ny gouvernemanta momba ny LFR ity mazava mantsy fa sady andidy no mihinana ny mpanatanteraka amin'ny volam-bahoaka manomboka izao ny LFI no voafaritra ao anatin'ny tetibolam-panjakana ny fandaniana azy fa raha misy kosa ireo vola ho fanampiana any ivelany dia azony gouvernemanta ataony mampiasa izany amin'ity ny anaovana azy araka io fanapahan-kevitra io ho etrany fanehoan-kevitra fa tsy mazava ary miteraka aiaiza ho an'ny rehetra ny fomba fiasan'ny senisy amin'ny fanaovana ny refontona ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana mitaky ny sehan'ny mangarahara sy fanazavana matotra avy amin'ny seny ny kamefiko ny fanabiazana olom-pirenena manoloana izany ary miantso ny fandraisana andraikitra sy fijoroany rehetra eo anatrihan'izany mba hisehan'ny fitoniana sy ny filaminana politika eto Madagasikara Andomeratina sy Tahirinena. Nametraka ny aiai ny KMF Knoe manoloana ny fiovavan'ny asa ataon'ny seny mahakasika an'ireo fonta. Tokony hazava sy ho fantatry ny rehetra ny tena asan'ny seny ao anatin'izany mba tsisy fetraikany any amin'ny mpifidy. Miantso ny seny araka izany izy ireo amoaka tety andro vaovao, mazava, mahakasika ireo dingana tsy maintsy atrehany mandrapivoaka ny rivotra farany. Efa namarana antsika tamin'ny voalohany teo dia hoviana indray antsika amarana an'ilay lista vaovao dia manomboka amin'ny famaran'io ilay 20 andro dia hoviana antsika ny tena ana lista dia hoy izahay amin'ilay seny io hoe tena zava-dehibe ho an'ny firenena ity resaka fifidianana ity ary ny refonte ity asa lehibe ny antsoroan'ny seny amin'izao ka raha izao vokatra voalohany zao ny mampametra-panontaniana dia vao maika mpametra-panontaniana ny ao manaraka fa ahoana no ho avy n'ilay fikarakarana n'ilay fifidianana ka zay zany mahatonga anay miteny hoe mba ialana amin'izany fanontaniana be dehibe zany mba ialana amin'ny aiai be dehibe dia hoy izay hoe avoay re seny iny tety andro vaovao ary ajao izay tety andro izay mba ahafahantsika hanana fifidianana ekeny rehetra ary hitondra filaminana sy hitondra tombotsoa ny firenena malagasy. Eo anatrihan'izany dia miantsony amin'ny tokony hamohan'ny tompon'andraikitra ny tety andro mpifidianana atao amin'ity taona ity ny KMF Knoe mifanindrana andalana amin'izany ny fangararany ny vola ampiasaina. Aiza le LFR satria ao anatiny mbola mipetraka indray mbola mivory ange ny assemblée eo LFR ange loi organique misy lalàna manokana ny loi organique ny traitement de la loi organique eny amin'ny assemblée sa hanaovana fivoriana tsy ara-potoana indray koa ve satria ny loi organique io nge no ahitantsika hoe ohatry ny marina ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana e zay le vola tamin'ny lalàna voalohany tenen'ny seny hoe tsy avy tanay azy io dia ny gouvernement nefa miteny hoe ampiny io fa tsy olany zany dia ohatrina ke le nampina azy le 140 milliards tokoa ve
c'est les 70 milliards nandehandeha teo tokoa ve zany rehetrarehetra zany zany tenenanay hoe inona ny olana anoany mahatonga le loi organique tsy mivoaka sa mbola finiavana politika ndraiky ao ve tsy vita ny fimenomena ny ambadika intsony zava-misy fa mitakiasa avy amin'ny rehetra fifidianana madio sy milamina ary hitondra fitoniana eto amin'ny firenena no tanjony fifampiresahana fifampianoana no tena zava-dehibe ao anatin'izany raisony andraikitra etan'ny olona anaramaso ny liste tsy re tombotsoany daholo be ny resantsika eto ary ny filaminany fifidianana dia zay zany manentana ny be sy ny maro mba tsy fanometsiny fanoraka bloetsika fa ny ataontsika andao hiara indraindraikitra andao hiara hijery ny zavamisy ary hanaiky ny zavamisy dia andao hiaraika ondoa ahafahantsika mamoaka fomba fiasa vaovao ivoantsika fa mamenatra raha ity firenentsika ity ny mezana ny ivelany noho ny resam-pifidianana mila mijoro sy mandray-ndraikitra ny rehetra manoloan'izany mba hiantohana ny fitoniana maritra eto amin'ny firenena aorian'ny fifidianana fa misy kajikajy politika tian'ny mpitondra tao amin'ny fananganana ny faritra faha-efatra amby roapolo dia ny faritra Ambatsoa ho ny fandaharana miara-manonja androany ny fitsanganan'ity faritra vao ity izay hanampahafantarana tao anatin'ny filan-kevitra minisitra Omaly alarobia tsara sy ilaina ny fananganana faritra vaovao raha tena fampandrosoana ny fotony marina nokatsain'ny mpitondra dingana maromaro ihany koa anefa no arana vao tonga amin'izay fananganana faritra vaovao izay fanampanazavana mahakasika izay nampahafantarina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly 7 Jona ny fitsanganan'ny faritra faha-efatra amby roapolo dia ny faritra Ambatsoa ny distrika Maroantsetra sy ny distrika Mananaravaratra no andrafitra ity faritra vaovao ity nitondra ny fandaharana miara-manonja famakafaka-androany ny momba ity fananganana faritra vaovao ity tsara sy ilaina ny fananganana faritra vaovao raha tena tombontsoan'ilay faritra vaovao atsangana sy ny vahoaka monina ao aminy no atao lara-pamehana fa tsy kajikady politika fotsiny ihany dingana maro ihany koa ny tsy maintsy arahana vao afaka mametraka faritra vaovao izany ankoatra ny découpage zay misy ara-tantara historique dia misy ihany koa ny géographique reo zany tsy maintsy diny andreo fa misy ihany koa adevitra marobe tsy maintsy henona vao tonga amin'izany dia ela be mihitsy vao tonga tany amin'ilay famoronana n'ilay faritra fahatelo amby roapolo ary miforona ralizy rina miforona amin'ny kalahelo eritry ny zaramofo ty lay tombontso politika an'le mpitondra zany ny eritreretiny eo ambadika izay sy le olona miarakaraka an'le mpitondra misy sénateur misy député vitsivitsy anamaitrahana an'ilay gouverneur ary mbola adevitra be dia io nataony le 24e région tsisy miteny hoe ratsy ny fananana faritra Andriamatomary Ravalomanana nametraka ho zava-dehibe an'izany fa nisy antony ny esprit ngeza be nananganina an'io faritra io sy ny aminy hoe reto ny tokony hiaraka hanao fampandrosoana iombonana tamin'izany fotoanan'izany mila fanomanina avokoa na ny teti-bola ao ampiasain'ny lafaritra vaovao na ireo fototra sao ampiasaina ny antoerana no mafisy ny fandaharana miara-manonja fa kajikajy politika no ambadika ity fananganana amin'ny faritra Ambatsoa ity ka tsika hoa tsy hoe manohatra an'le eritreritra anaovana an'le faritra fa zao tsy manana akse hiditra ao aminatin'ilay toerana lay fitondram-panjakana miaraka amin'le mpanohana azy dia iny ny zavatra netona no varotana tamin'ny vahoaka any Analanjorofo non any Maroantsetra sy Mananara dia tsy maintsy soratanaingana lista ao anatin'ny filan-kevitry minisitra hoe nakatoavina fa mifepetra rehetrarehetra araky ny lalàna hampanan-kery an'izany mbola andanehana adevitra lavabe amorina tompona andraikitra marobe hanaovana fakakevitra marobe koa zany dia tsika zany mezaka mampafantatra an'izay amin'ny vahoaka hoe aoka tsy voafitakolona intsony so da lazaina indray tsika hoe manohatra fampandrosoana zay foana manko nanam-pepona le vahoaka Maroantsetra sy Mananara satria misy olona enjana be raha napempo vahoaka any tsy afaka miteny le olona tsy afaka maneho ny heviny satria mieritreritra fa rehefa manam-bola manana fahefana dinadina moa sady misy vola izy misy fahefana indray zao ny faritra vaovao atsangana nefa ny fahefana sy ny fibaikoana mivangongo aty amin'ny fitondrana foibe tsy mbola tafapetraka amin'ny fitsinjara-pahefana tena izy ka saika miampikindoha avy aty amin'ny fanjakana foibe avokoa na ny arabola na ny ara-pandraisana fanapahan-kevitra ireo faritra distrika sy ny komina manerina nosy ity tsy fisina fitsinjara-pahefana tena izy ity ny tena mbola tsy mampiandroso ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana
Lafim-bavaony sosialy kosa indray avina vinaina iverina amin'ny laony ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina. Farafahataran'ny alakamisy na ny zoma izao ho ny teo anivon'ny jirama kely fonona nefa ny olom-pirenena manoloana izany. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena atao lasa sakafo isan'andro ny fahatapahan-jiro sy ny fitombon'ny tetipolo ampiasaina amin'ny herinaratra. Ireo efa manitra ihany no mbola ampataina mitaraina avokoa ny olona saingilainga no havalon'ny jirama ho setrin'izany. Raha vorazafy sy tahirinena no mitondra ny fanadihadiana. Velorano faharoa ny Florajoelina no hoe azavana ho an'ny rehetra tao anatin'ny efa taona antondrany anefa ao anaty aizina ny olom-pirenena na raha-baky-teny izany na koa maloana ny fahasahiranana andavanandro tsy mahita masoandro mihiratra ny fitadiavana aniny isan'andro. Raha ny délestage aloha tsy possible mihitsy amin'izao. Eo foana izy fa tsy mandeha amin'ny seloniny intsony amin'izao ny asa noho le fatapahan-jiro matetika. Dia tena hoe le vinabinany mipetraka raha miteny izy adiny telo dia le izy adiny efatra sasany ohatran'izay foana. Oran'ny tsy possible intsony eo foana le délestage satria jerevony trosany jirama ohatra jerevony infrastructure dia tsy arak'izany tsy possible intsony aloha raha izay hevitra zay anazay. Izay ny valiten'ny olona raha antaniana makasika ny jirama antolotra kosa mpanety volony ho asany. Miala saretsy ariary isam-bolana no fatrano tsy maintsy alohany miaraka amin'ny mpiara-miasa miisa 3 roarivo ariary nefa ny manety olo iray 57 ariary ny vola lany isaky ny 3 andro ividianana solika andefasana milina kely mamokatra herinaratra tsy maleo ny sarany ny vidiny kanefa tsy miditra ny olona rehefa tsy mandeha izany. Tena maty atoka mihitsy izay amin'izao 7 litra zay nampiasainay 3 andro kaman'izay zay nampiasa anazy dia adiny 9 isan'andro ny jiro aty aminay tapaka tokony isaky ny 5 zay mandova trano fa le tapaka foana ny jiro dia mbola tsy voaloha izy amin'izao zista hoe sakafo fotsiny zany ny azonay ny tombony ankoatran'izay dia ny fatransiny vola mipetraka tsisy mitazona le client fotsiny zany zay le hoe mba mibo fotsiny sisa fa tsisy tombony tsony le hoe miasa eto raha ny tena maro. Ireo orinasa lehibe mampiasa olona mahery ny 7 indray voatery mandany volatra amin'ny 3 hetsy ariary isan-kerinandro vidina solika ankoatra amin'ny faktiora ny jirama tsy miova manodidina ny 7 tapitrisa ariary isam-bolana na zara fadiny 4 isan'andro azo no mba misy herinaratra. Fampanantenana hoe vita fahagagana tsisy na ray arany tsy misy ary tsy possible miratsy isan'andro fiainan'ny malagasy satria fantatry ny olona ihany koa anatin'izay rehetra zay ny fahalemena izay anana amin'ny malagasy dia ny fitiavatena no atao hoe politika fitiavatseza fitiavana fahefana fa tsy ny vahoaka zany mihitsy fa raha vahoaka zany tokony isy ny éducation citoyenne mameritra hoe andao aloha apetrakantsika no avintsika dia ny sosialim-bahoaka ny vary ny fahasalamana ny resaka manodidina ny resaka fampianarana ary indrindraindrindra ny resaka manodidina sakafo hoanina sy ny trano finenana reo aloha zany zao ny tokony politika atsika. Izao fitondran'izao no anisan'ny tabatapy indrindra amin'ny fitondran'ny Florajoana Ramampianina nakasika an-délestage tsy nahita vahaolana nefa ny ankehitriny saingy tsy mahazaka maheno ny fitarainan'ny vahoaka raha nitarika ny olona hidina an-dalambe tamin'izao fotoana. Vao tamin'ny fampielezan-kevitra no namahana lainga ny vahoaka ny filoha ankehitriny fa hofoana ny délestage tsy nisy anefa izany ary vao mainka ny mafy aza miampy ny fahasahiranana marobe mahazo ny olona entiny raha mikalabina anaty arena kosa ireo manodidina azy. Fiainana tsy zarizary zara raha misy sistrihana sy hinanana sisa io no mandrafitra ny fiainan'ireo mponina etsy La Réunion kely te hivoatra amin'ny fiainana izy ireo hiala ao anaty loto hitovy amin'ny olon-drehetra fa tsy afaka ny fanampiana rahateo tsy nisy intsony tao anatin'ny taona maromaro izao hany ka samy manao zay ivelomany sisany olona etsy La Réunion kely. Andomeratiana sy tahirinena no nanao fanadihadiana teny an-toerana mikasika izay. Tsy aiza fa eto Antananarivo renivohitry Madagasikara no misy ity toerana ity. La Réunion kely izay no fiantsony maro azy. Tanàna miorina manamorona ny lakan-drano nandrian-tany. Misy mponina manodidina ny arivo mahery eo. Trano sachet, trano vy, trano lay, io no ipetrahan'ny olona. Miara-miaina amin'ny loto, fako, fofona maimbo ny mponina ety hatramin'izay. Tsy nisy fivoarana mihitsy fa vao mainy aratsy azy ankehitriny. Farafahakeliny olona 4 no anaty trano iray. Ho an'ity tokantrano iray ity 40 mianaka izy ireo ary mizara amina efitrano kely 2. Tsy misy entana-betsaka fa fandriana, latabatra kely misy fitoerana fahita lavitra ary zara raha misy joroana sy asiana ny tongotra. Tsy misy fiainana milamina mihitsy fa miaritra antsika rehefa ririnina, miaina fanana rehefa lohataona. Efa menaka iny atao amin'ity fandriana ity dia atao ambony 5
dia ohatran'izao ny farom-piainana ato an-trano zao a amin'ny alin'izany ianao tena mangovotra mangatsiaka nefa ianao na tsy manana vola hividanana botifotsy matevina ny lamba lafo be amin'izao tsy le izy tsy mety miova fa zao foana e zazamam-behivavy ny ankamaroany olona ety mivelona amin'ny fivarotana korontanentana fitaovana efa simba sy efa niasa eny fanatitra amin'ireo kojakoja alainy eny amin'ny fako aza ka afaka vadika vola 100 ariary dia efa mahazavatra ety misy any keo ireo mbola manakalo na manamboatra ary mivarotra izany amin'ny vidiny ambony misedra olana izy ireo amin'izao fotoana izao tsy misy mpividy ny entana mitaninandro sisa ny ankamaroan'ny olona ny zazasiny ankizy nefa tsy maintsy misakafo na tapa-kibo fotsiny ihany aza tena mampalahelo rehefa misy vilany sy misy fandriana toriana fotsiny dia izay mba hiovan'ny fiainanay zany mba misy mpijery mahanitra mba hanana fiainana ohatran'ny olona rehetrarehetra izay zao mba tetavinay amin'izao atao hoe tsy sahirana atao hoe sahirana satria ianao metehitra ny vatanao tsy maintsy mitady hanina ho an'ny zanakao izay ampianarana ny zanakao fa mba hoe hita mba hoe misy asa mba ho anao zany mba afaka hoe hisondrotanao avoavo kokoa noho ny eo aminao fa tsy hoe tehatra ny ty fako ty foana tsy maharaka ny abetsany impona ny fotodrafitrasa fidiovana ety an-toerana toeram-pivoahana iray ihany no misy kanefa fandoavam-bola 200 ariary sy 300 ariary ray pipi na ivoaka na andro ny rano fisotro madio tsy misy fa voatery mandeha lavitra mitady pompony fokotany vao mahita ny olona noho ny tsy fisiana nefa tsy maintsy miaina ny zava-misy ka irano amin'ny lakan-drano ihany no ampiasaina sy anasana lamba fa amin'izao a efa tsisy tsoko falapira dia amin'izao nefa le kapoaka ny vary efa 5 000 izay 5 mianaka zao tsy vitana vary kapoaka zany tsony dia aloha zao eo amin'ny fidy hiovana atao hoe mijaly satria mipompo tsisy ny WC koa tsisy fa mipô no mivoaka dia arinany amin'ny lakan-drano amin'ny rivo dia ny pompy dia narodana tamin'ny fanambaran-dalana dia alavitra no fangalana rano tsy maintsy eo amin'ny rano kanalin-drano ihany zany izay makarana nasana lamba satria ny falaviran'ny rano vidin-drano koa eo andaniny olona avy any ambanivohitra avy any amin'ny faritra toana Ambatondrazaka Fianarantsoa Fandriana ny ankamaroan'ny olona mifindra monina ety mitady fiainana tsaratsara kokoa noho ny tsy fisinasa tsy misy ihany koa ny tosika omena ny tantsaha ka lasa miraviravy tanana ny ankamaroany satria amin'izao andro zao na ny fambolena izy ange tsy mety sotra na ny fiompiana izy tsy mety sotra ny tany efa maty ka raha tsy mamelona tany ianao tsy manana iaina ny any amin'ny tatsaham-bava aty andrembohitra aloha no mijery zao ka mijery zao tapabisy anina rehetrarehetra zao atao hoe ny amin'izay ny ainy fotsiny nalehana aty fa tony tsy mahavelona tena ara-dalàna mihitsy fa mifambolena ihany ny tena zava-dehibe indrindra tsy vita ny fianakaviana kely intsony fa efa misy taranaka mihitsy monina ety la réunion kely fiainana tsotra kanefa misedra sy miaina ny mafy indrindra tsy mahita iantsapazana ny olona ka zara aza misy isitrehana porofo mitohaka amin'ny tenda ny zava-misy fa mahantra ny firenena mitombo andreo manalina ny olona sahirana sy fadiranovana manampisa ireo mpatory an-dalana sy tsy manan-kialofana samy manana ny mamaky azy na ny mpitondra na ny oentiny ka tsy misy fifampitsinjovana intsony miandrandra fiainana tsaratsara kokoa ny mponina amin'ny fanohanana sy fanomezana asa maharitra ho azy ireo hafahany mihoatra amin'ny fiainana fahasaina fotsiny ho atsanga ny olona sasany amin'izao akatoko ny fety-pirenena izao rary ny an'olona raha anangana izay asaina fotsy izay manoloana ny fahadisom-panantenana mahakasika ny toe-draram-pirenena ankehitriny ho ny fanehoan-kevitra samihafa na izany ateny an-dalana teny na tao anaty tambazotra sosialy tao na izany na tsy izany mila tsapandrehetra fa mariky ny fitiavan-tanindrazana ny fametrahana saina rehefa fankalazana ny fety-pirenena tahaka izao andomiaratiana sy tahirinena andro fahavaro aty amin'ny volana jona ankalazana ny fety-pirenena maro amin'ny tokantrano malagasy no tsombola nanangan-tsaina izay mariky ny fotoan-dehibe anehoana ny fitiavan-tanindrazana mandeha ny resaka maro eny anivon'ny fiarahamonina sy anaty tambazotra an-tserasera ny amin'ny anganana saina fotsy mariky ny faharesena manoloana ny zava-misy aina ny firenena ankehitriny rary ny ho ny faneho-kevitra maro raha izany ny zava-misy satria leo ny vahoaka ny politika mpanjakana raha teo tsy hita tabilao na izany na tsy izany
tsy tokony hifangaro ireo tsy tokony atao antery nanaovana itsika manokana ihany koa ny fananganan-tsaina amin'izao fetim-pirenena izao fa miankina amin'ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay avy antsitsapo dia vokatsy ny fahatsapatena tsirairaiky ianao nge malagasy hoe maintsy Madagasikara efa mesimba ny alatsika dia le fahadiovana ny fanjipalemana raha moa efa tsy dia milamina firy tsony ny fanjipalemana dia le hoe mena nzay efa lasa rà Madagasikara fa ny fanjakana zany ohatrany hoe tsy afaka mampiseho mahafanjakana anazy fa natao ampiseho fotsiny hoe ivelany fotsiny tsy mikasika ny vahoaka mihitsy ny zavatra irin'ny fanjakana dia ny zavatra réalité hitantsika tena eo amin'ny 10% isa manangan-tsaina satria noho ny ahoana noho ny pression mahazo amin'ny vahoaka zany ny zavatra misy amin'izao iainantsika izao tokony tsapan'ny fanjakana hoe zanahana ara-tsaina mihitsy ve ny gasy hoety mpitondra fanjakana sa hoe inona ny tokony ataon'ny vahoaka anangana saina fotsy sa anazy mamaly azy efa mitobakeny an-tsena amin'izao ny sainam-pirenena malagasy andalovan'ny maro fotsiny ny ankamarony tsy misy mpanontany mihitsy azy misy fotoana tsy nitovy tamin'ny teo aloha ny mpivarotra fa hafakely tamin'ity taona ity tsy mandeha ny tsena manam-pirofo fa tsy manangan-tsaina ny olona saina kely zao amin'izao 15 000 dia moyenne 35 dia saina be 75 tena vita zany tsy malafo zay tena lalàna ireo tsy manangana hafa mihitsy ny tena tamin'ity ohatrany hoe tsy manangana ve le olona sao jereo zao manao toy vakana ny faneo-kevitra ao anaty tamazotra antserasera Facebook amin'izao fotoana izao manoloana ity fananganan-tsaina ity misy ireo manofa hofasaina fotsy hanaporifoana fa mafy ny zavatra iainan'ny vahoaka amin'izao nilaza ny ministry ny fanabeazam-pirenena tao anaty pejiny fa vavalim-pirenena ianao raha mampirisika ny malagasy tsy hanangana ny saina malagasy tsy latsaky ny 700 ireo namaly zany saika tsy nanomerary ny io filazana io milaza ny sasany ao anatin'ny fanadiadiana fa vavalim-pirenena ahoana koa nareo manapotsika ny firenena ny mahatonga ny olona ho kiviketraka ary ireso no tena fahavalim-pirenena misy milaza fa ny firenena dia tsy manana fahavalo ankoatra izay mampahatra ny mponina ao aminy sy manondrana ntsokisokana renagibony tany ianao nga raha matoty hiara-ny fijaliana manjady amin'ny vahoaka ianao no mandray karama mahazo izay ilainao rehetra ny vahoaka mihinana ny tsy fihinany mihitsy feno ny kapoakany nareo manao izay tianareo raha resaka fanimpona firenena dia tsy marina aloha raha nanomponareo dia tsy ohatr'izao Madagasikara nareo manao izay tianareo sy dany kibonareo dia aloha izay vahoaka nangana izay saina tianay na tsy hanangana ihany koa manana zo zahay aneo izay tianay fa mety aza mifanomelesina fa tsy en position d'honneur de leçon mihitsy ianareo mpitondra raha resaka fitiavan-tanindrazana zany izao ve nanaovanareo ny firenena dia izay indray no lazainareo fa vavalim-pirenena santony an'ireo fa anjaran'ny tsirairay no mandray ny tandrify azy sy manapa-kevitra amin'izay heveriny fa mety sy ahasoa azy lafomba vao ny fampianarana kosa indray mbola manandanja amin'ny fanjakana ve ny tontolon'ny fampianarana ambony fanontaniana napetraky ny CSS io izay fikambanana ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manerana nosy raha nanao fankakevitra nasionaly tamin'ity androany ity tsarizary ny tontolon'ny fampianarana ambony hoy izy ireo vokany maro be ireo mpampianatra no miala amin'ny asany ny mpianatra nefa mitombo isan'ny taona noho ny afitsokony mpitondra avokoa ireo hasaingy minima anao be marenina ny mpitondra fanjakana ravana zafimena sita iriny na mifototra sy ianaran'ny mpianatra na ny karaman'ireo mpampianatra hatramin'ny fandraisana azy ireo no mpiasam-panjakana ny mahakasika ny mpianatra samy tsy misy antenaina mpitondra ireo raha tsy hitanisa ny karaman'ireo vacataire izay tsy voalohana andritra nefa taona ny fitopolo isan-jaton'ireo mpampianatra nefa no vacataire avokoa ny eny amin'ny université ny votovorony indray raha 10% isy ireo mpampianatra teo aloha efa nena 70 izany ankehitriny ilaina avy fampianarana ambony tsy fikaroana eto Madagasikara sa tsy ilaina satria tao din'ny fanjakana anaovana be marina sy hita raha ilaza fotsiny tsika hoe ny olona ny fampianarana ambony zany efa ela ary efa ela ny nampahafantarana fa ohatra ny safosafona fotsiny raha mahafantatritsika hoe voaingana angamba ny Madagasikara ny hoe andray jeu des îles fa manambola ny fanjakana anaovana jeu des îles fa tsy manambola ny fanjakana ikarakarana ny fampianarana ambony tsy fikaroana ara-tsiansa to tsy raharahin'ny fanjakana intsony ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa raha iresaka fotsiny tsika mikasika ny recrutement na ny hoe poste budgétaire mena fampianarana ambony na dia poste budgétaire iray ary
dia tsy azo ny fampianarana ambony amin'izao fotoana izao kanefa ny mpianatra afaka baka na ny mpanala baka dia mitombo isan'andro ataoko hoe isan-taona isan-taona ka ho andeha ho aiza ireo zanaka malagasy ireo ta ohatr'izao foana ny fampianarana ambony eny fa na ny trano hipetrahan'ny mpianatra ary dia ho hitanareo hoe tena ohatr'izao ve natao hoe fampianarana ambony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ohatr'izao ve nanomanana tsy hanofanana zany atao hoe mpitantana na hitantana ny firenentsika aoriana tsy mbola nisy fitakiany sesesika no valiany fanjakana hatreto tsy nitsahatra ny karibaolana sy nandro sosikevitra nefa izy ireo sainginy teo aza ny aratsy eo koa ireo sosikevitra maro rehefa narosinay tamin'ny fanampiana ny fitondram-panjakana ny famoahana ny lalàna mife ny ambaratonga ambony ataontsika hoe autonomie des universités raha navoaka izy iny nandalo ny sehatra rehetra ny parlementaire anankiroa zany dia teny amin'ny ACC moa dia nisy ny aviana taony tamin'izay fotoana izay dia nahitsy arak'izay afian'zareo zay le izy verina teny amin'ny parlementaire anankiroa tonga eny amin'ny ACC hatramin'izao efa miverina amin'ny vorondray ny parlementaire mbola tsy nivaly io zavatra io hatramin'izao nefa sosikevitra entina ialana amin'izao olana mitranga sy miverina matetika ty amin'ny fampianarana ambony izao mandroso miandalana ho faty ny fampianarana ambony raha izao no mitohy tsy tony taloha intsony kalitaon'ny fampianarana noho ireo mpampianatra marobe miala ny mpianatra afaka bakalorea sahirana tsy afaka mandoa saram-pianarana nefa mitombo isatrany raha 10 isa no zakan'ny oniversité n'Antananarivo tany amin'ny 20 taona lasa na mihoatra tafakatra hatramin'ny 4 alina izany amin'izao fotoana izao itoram-pitso any akatsy moa ny fakan-kevitra nasional ataon'ny CSS manerana ny osy andrazana araka izany ny fehi-kevitra tapak'ireo mpizaika nanatrika izany hitondra vahaolana navotana ny sehatry ny fampianarana iverenantsika ny vaovao ny sosialy 300 ny tany fitotongana ny vokabary any amin'ny distrika Anamparafaravola nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Soloery Rabekijana fa taratry ny tsy firarahin'ny tantsaha tsy firarahin'ny fanjakana ny tantsaha izao hazava misy izao hazero menomenjanahary Ansirakoto Malala Komina miisa 5 no ravany avandrany vokabary amina hektara maro ao amin'ny distrika Anamparafaravola efa hoerinandro maro lasa izay hatramin'izao anefa tsy misy fitondram-panjakana tonga tany an-toerana nijery ny marary ireo vahoaka ireo hoy ny solombavam-bahoaka Rabekijana Soloery izay voafidy tao an-toerana zavatra mampalahelo amin'ny distrika Anamparafaravola dia misy commune 5 izay tratran'iny avandra iny dia mihena ny vokabary vokatry ny izay iny avandra dia nampiena ny vokabary koa ka dia zavatra magaga ny ministeran'ny agriculture dia tena hatramin'izao tsy nidina tany mihitsy mba nijery hoe nakaiza ahoana reto tantsaha maty ny vokabary maty ny avandra satria ano any amin'ny 2000 hektara no vary simba na any amin'ny 3000 hektara ka dia zay ny zavatra misy mikasika ny zavatra iny manainga fitondram-panjakana na dia tsisy atao intsony ary anareo mba ajereo ihany ireo tantsaha reo miakatra ny varin'ireo tantsaha amin'izao 300 no tany fiainan'ny vokatra miakatra vokatry ny tsy fisiny foto-drafitrasa mba isiny ny vokatra ho an'ireo tantsaha ao an-toerana raha ny fanazavana dia miena trany amin'ny eo amin'ny 30 na 40 isan-jato eo any vokabary vokany miakatra ny vidim-bary amin'izao fotoana izao satria efa any amin'ny 500 sy 1000 ny vary akotry amin'izao fotoana izao raha taloha izy tokotokony tany amin'ny 1000 ny fotoana ohatr'izao raha ny amin'ny distrika Anamparafaravola dia any amin'ny 7 ny barazy tokony namboarina dia ny barazin'ny Samaloto barazin'ny Betsimangana barazin'ny Anony barazin'ny Ambovory barazin'ny Samamy barazin'ny any Bedidy zay zany ny barazy tokony amboarina fa tsy misy mpanamboatra izy hatramin'izao ity fitondrana ankehitriny ity no fitondrana tsy ny raharantantsaha indrindra ho hatrany ny fanazavana porofo mitohoka amin'ny tendany ny fijalin'ireo tantsaha amin'ny toerana izay isan'ny sompotry Madagasikara io
Vavao manodidina ny finoana kosa indray izy 30 taona nijoron'ny sampatisy sampanampanazava stily ao amin'ny sainy fohy BFTKM. Hiavaka ny fankalazana izay iompana betsaka amin'ny fampafantarana fa misy ny fikambanana ary velona. Manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ihany koa ny skoto ary saika misy fikambanana manerana ny fitandremana valo amin'ny 30 hatrany ivelan'ny Ravorafy sy Tahirinaina. Miavaka amin'ny fitaizana ny skotisma, ankoatra ny lalao, misy ihany koa ny fanefeny ireo mpikambana ary fampianarana azy ireo hitondra tena araky ny Baiboly. Manana andraikitra lehibe amin'ny fampivelarana ny sambatan'olo eo amin'ny tontolo misy azy noho izany ny fitaizana skoto. Fanabeazana aty amin'ny sehatry ny fiangonana no misy azy. Dia arak'izany lay fanabeazana anefy sy kolokolo ary ahatonga ny olona ova volombelon'i Kristy fa olo-pirenena vanona koa izy. Ny atao hoe olo-pirenena vanona zany dia olona manana tsanganana izay ilain'ny firenena ary ilain'ny fiangonana. Ny antony zavatra enina ny azy no beazana dia ao ny ara-panahy, ao ny ara-batana, ao ny ara-tsaina, ao ny ara-pihetsepo, ao ny ara-piarahamonina ary ao ny ara-moraly. Fanabeazana skoto ihany koa ny fahaiza miaina miaraka aman'olona. Tafiditra ao anatin'izany ny fampahafantarana ny fikambanana, famijoro ary velona. Tafiditra ao anatin'ny 30 ny joron'ny sampatio anivon'ny FJKM ihany koa dia misy ny hetsika karnaval na diabe atao. Ny karnaval izay eritreretinay atao dia atao amin'ny 7 ny volana Jolay izao eny amin'ny faritra Nosy. Izy io dia hiatrehan'ny sampaty rehetra izay miorina amin'ny fitandremana eto amin'ny manodidina Antananarivo rehetra sy nodapartany eo amin'ny 4 na 5 eo zany. Dia manana ny ambara eto amin'ny sampaty, samy manana ny maskotiny ny fitandremana tsirairay avy. Amin'ny mahafitoriana azy, fijoroana vavolombelona azy dia manao fanamira ara-dalàna ny skoto. Ny thème amin'io karnaval io dia hoe mitory ilay mazava. Mitsangana miazava fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava. Izay atoko faha-80 ny andiny voalohany tapany A. Tesaloniana voalohany toko 5 eo amin'ny 5 tapany A no lohahevitra no safidiana mandritra ny fankalazana. Ankoatra ny diabe dia isy ihany koa ny fiaonam-be amin'ny volana Aogositra eto Antananarivo. Maresaka iraisampirenena, lehilahy iray nitondra antso no nandratra olona enina ka ankizy 4 ary olon-dehibe ny roa tany amin'ny valan-javaboary iray atao amoron'ny farian'ny Annecy Frantsa androany. Teratany Sirianina mpitsoponenana mipetraka ny Suède no tompon'antoka tamin'ity raharaha ity efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary efa notananany amin'ny mpitandro filaminana ny tenany Onja Lalaina raha manana sy Manora Andriamalala. Olona enina ka ankizy ny 4 raha olon-dehibe ny 2 no naratra vokatry ny vonona ataona lehilahy iray nitondra antsy tany amin'ny valan-javaboary iray teo amoron'ny farian'ny Annecy Frantsa androany. Ahina ny hain'ny olona 3 tamin'ireo niarambony izay ankizy ny 2 ary ny olon-dehibe ny iray raha ny vaovao navoaka ny tompony andraikitra ny toerana. Anisan'ireo valan-javaboary be mpitsidika ity ny trangana fandratrana olona androany ity. Ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny tompony andraikitra amin'izao ka ny valin'ny fanadihadiana no amaritana na asa fampiroroany ity niseho tany Annecy ity na tsy. Ny valin'ny fanadihadiana savaranando natao kosa ny nahalalàna fa mizaka ny zom-pirenena Siriana ity lehilahy nandratra olona ity. Anisan'ireo mpitsoponenana nipetraka tany Suède nandritry ny 10 taona ny tenany ary vao tamin'ny 9 aprily lasa teo nahazo taratasy sy ahafahany mipetraka ny Suède ny tenany amin'ny maha-mpitsoponenana azy. Efa nametraka taratasy faharoa fangatana mialokaloka ny Frantsa koa izy ny volana Novambra 2024 raha ny loharaha-baovao amin'ny pôlisy frantsay. Vao nivoaka ny vaovao mahakasika ity raharaha ity dia nanokana iray minitra fahanginana teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny Frantsa. Manameloka tanteraka izao fandratrana olona nataon'ity teratany Siriana ity izao ny tenako raha ny fampitana nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron tao amin'ny compte Twitter ny androany. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Atony mazatra dia ny fandaharana ona marina sy ny Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Sissou de l'or et du sang ny sampana fampalalam-baovao. Manome fotoananao amin'ny rahampitso indray. Velomary tompoko.